FM 104.6. Paraingo eto amin'ny Space Radio. Paraingo eto amin'ny Space Radio. Social. Paraingo politika. Paraingo toekarena. Paraingo finoana. Paraingo fanabeazana. Paraingo fialamboly. Paraingo Ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Paraingo. Paraingo miandry valy no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina loahevitra ny Paraingo. Anasa vahiny ny Paraingo. Andray miantso mivantana avy amintsika mpiainy ihany koa ny Paraingo. Paraingo. Fandaharana arahanao. eto amin'ny Space Radio. Paraingo eto amin'ny Space Radio. Tanaivo Benta no misahana ny lafin'ny teknika. Saolo Malala no manoloana ny micro. Dia izay mianadahy zany faly miarabantsika rehetra ny atokantrano no sady ihany koa manasa antsika rehetra hiaraka hianoka atao anatin'ny fandaharana Paraingo amin'ity androany ity. Efa ny fanome fotoana teto maly fa me fotoana maly hoe anambahiny zany sika zao manambahiny foana moa zany sika amin'ity herinandro ity dia miaraka amin'ny vahiny anankiray mahafinaritra be sady ataontsika hoe izy ny zokiny indrindra mandritra ny anasantsika neny ao eto amin'ny Paraingo na izany na tsy izany miarabantsika rehetra aloha miaraba tompoko ary mankasitraka antsika rehetra efa manongila tsofina sahady mihaino ny 104.6 dia ny Space Radio zany eto amin'ny lay mampiray ny loko maro dia manasa antsika rehetra mitiavana ihany koa hiaraka anjoy izany hianoka hatramin'ny farany henony. Tonga soa meme manao meme manao Saolo Malala zay le feo zay. Ka afinaritra be ny fiarantsika androany. Eny. Satria le feo samy tsisy vaovao amin'ny olona rehetrarehetra. Dia ozy mihitsy ny olona hoe anao tantara angary zareo zao. Dia asa mihitsy izay fieritseritsy ny olona aloha dia faly miaraba ny olona rehetrarehetra izay miaino ny Space Radio ary faly koa sady misaotra anareo amin'ny afaka niantsonareo anatrika an'izao zavatra eto atao avoakanao zao. Dia faly ny foko. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko. Hitanareo bebe io efa bebe mihitsy me io fa azagaga nareo fa androany tsika hiala le amin'ny le fifankahafantarana be eo amintsika sy me jereo neza fomafiresakay are. Eny kiva tsy maninona. Fa izay manko zany rehefa tafaraka amin'ny lalao tantara dia izy io manko tsy manaiky an'izany antsoina bebe zany rehefa mitafaraka izay fa tena mbola tovavy be tony moa filazana ihanazy. Aiza kosa ny tsy antsoina antitra. Eny tsy afaka miala amin'ny mahantitra nge. Eny rehefa tonga eo nge tsy afa mitsoky. Fa le hoe ilay fifankazahoana ampo dia ao anatin'ilay tontolo filalaovantsika tantara dia ohatrany hoe tsy mba misy fanalavitra zay le izy. Dia sao de gaga nareo any an-trano hoe ndry fa ahoana kosa olo malala ny tonga dia mea fa zay mihitsy zay meme zao ny fiantson'ny olona rehetrarehetra niza mahafantatra ady zay meme. Fa androany hiala amin'izay tsika dia za zany zao tsy hanao hoe meme fa ataoko hoe neny satria ao anatin'le hoe fetiny reny ineny no miresaka mialohan'ny resantsika ho patsahivoko an'ny mpiaino rehetra ny atokantrano aloha ny ahafahanareo mandefa ny SMS tompoko raha ny eo hevitra ianareo raha metraka Paraingo amin'ny meme izay mpilalao tantara sady mpilalao sary mihetsika no vahintsika eto amin'ity androany ity dia ny 033 74 217 57 sy ny 0
34 43 558 57. Ireo zany no ahafahantsika mandefa ny SMS. Rehefa ho avy fotoana ahafahanareo hiditra mivantana raha toa moa ka maniry hiresaka aminy ianareo na hametraka baraingo dia ampatsiahivoka ihany izay laharana izay. Fa andeha isika hiresaka aloha. Hono aloha. Inona no hoaninao? Ahoana no ataonao? Ohatry ny efa ela be mihitsy zany meme zany fa mbola tia izy eto ihany dia tsika zao tamin'ilay nandeha nakaty dia variana daholo ilay ankizy kely teny an-dalana rehetrarehetra dia sasany moa mijanona dia mitangorona mihitsy why io bebe satria hitan-jareo ilay any amin'ilay manao film fa raha ohatra zany zao ka hitantarana indray ny teny mikasika ny neny aloha zany satria neny ny fampiresantsika neny io moa zany zao aloha firy taona tonga dia mahitsy be fa tsika mifona tompoko ohatrany hoe tsy fantany zany hono kanefa ny olona tahaka anao zany miavaka amin'ny olona rehetra dia mahaliana ilay izy. Tsy mahamenatra mihitsy ange ny milaza taony. Misy ny sasany dia menatra hoe dia akelezina ny taona. Tsy afa miala mihitsy salamiko zao ahoana moa ny ialako hoe tanora anaka. Tsy afaka hanenjika an'izany fahatanorana izany intsony. Efa antitra zao. valopolo taona tamin'ny 22 mars teo ary safe efa handray zany ny fito taonako. Ka inona indray ny mbola mahatanora amin'izany. Tsy hitako ange izay ambona amin'izany. Marina izany ka. Ie marina mihitsy izay. Fa dia izay ilay izy aloha e. Fa rehefa mahita ny neny nefany ohatran'ny hoe mandainga. Ahoana moa anaka no andaingana amin'ilay taona ka ny zanako vavy matoa aza ane zao e. Raisinao nieritreritry zanako vavy matoa zao efa manana zavy kely koa. Zany? 19 taona zao ny zanako vavy matoa dia ahoana moa no tsy zay ny taonako. Mazava tsara mihitsy. Firy moa ny isan'ny zanako neny? Ny zanako 9 fa anankiray no maty. Zavy kely koa 20. Ny zafiafy 20. Zay daholo izy rehetra. Tena sambatry neny. Eny dia mba manarahana izay ianao e. Nareo rehetra izay tanora miaino dia manarahana ny diako daholo mba ho antitra ohatrany e. Na mafy aza ny fiainana dia eo ihany fa aza mba kivy mihitsy. Ka zay zao le ohatran'ilay mahavariana sy le mahaliana sy hametrahana baraingo hoe miverina any amin'ilay izy fa inona nge nataony neny inona ny sakafo nohanina ahoana fomba fitondrana ny fo nga ianao tsy mba misy tension tonga dia miakatrakatra rehefa misy zavatra matezitra tsy haiko re Tsy hitako izay havaly an'izany saoly fa ahoana momba ny sakafo aloha za tsy dia hoe mifady za tsy mba mifadifady sakafo zany mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy mifady mihitsy afa ny ady izao ny fihinanako azy raha eo amin'ny ohatra hoe laoka nga zany ny zavatra hohanina rehetra ka rehefa tsapako indray mandefa ohatra mararirary any anatiko any na vavoniko na inona dia fatapatatro zay fa tsy zaka ny tenako zay dia tsy mihinana an'iny makarivotra iny aloha makarivotra iny aloha tsy hoe dia ialako mandrakizay fa ajaniko kely aloha iny fa le hoe hifidy sakafo hoe tsy maintsy mihinana aiza no anaovana an'izany fa efa mividy koa tsy maharaka an'izany fa aiza no anao hoe tsy maintsy rino hoaniko fa izay mba tsarotsaroan'ny vava aloha dia hohanina amin'ilay mahantitra dia mba tsarotsaroan'ny vava dia hohanina ka rehefa tsy zaka dia avela mazava be sahala misakay zao dia fihinako taloha tsy mahalany hanina mihitsy ara tsy misy fa andre mandeha nitsatoka tato amin'ny tratrako tato nihinana dia narary tsy mihinana an'io tsony angamba efa ho 9 taona izay zany dia inona ny hinanako sakaiky efa fantatro fa tsy mety afaty ako dia aloha mijanona fa zany hoe inona no hohaninao mihinana ny hohanin'olona rehetrarehetra io ka izaho ve moa hita inona tsy afaka hiaingitsaingitra hoe tsy maintsy mihinana an'ireo aho fa zay misy aho dia asiana aloha iny mezandry zany fa zay misy eo rehetra hohanina aloha ny fiainana efa sarotra tsy zany fa hitaneny ny mampatonga an'ilay izy miantsony olona ny trano ndao fa misy tantara mandeha amin'ny Space Radio satria izao isika izao miresaka eto dia tena ohatra antsika miresaka ilay milalao tantara izay mihitsy ilay ho ataontsika io zany izao na izany na tsy izany aloha aleo angambany aloha neny mba tenena hoe nanomboka oviana moa zany izao ianao n'io no niditra tao anatin'izany atao filalaovana tantara
dia ahoana ilay fivoarana tao anatin'izay tontolo izay satria ny sarimihetsika taty aoriana teto amintsika dia lasa koa nandeha nanao sarimihetsika. Tamin'ny 1972 aho no niditra tao amin'ny radio voalohany. Sonary Malala Jeanne no nampiditra tao. Dia tamin'izany moa tsy mba mahazo midimiditra izany ke ohatrany ankehitriny izao dia rehefa te hanao tantara dia miresadresaka amin'ny olona ao dia za te hanao tantara dia tafiditra. Fa ny anay ny fahatenana mihitsy na inona natao dia tsy maintsy ny fahatenana dia raha Sonary Malala koa moa hitanao fa sarotsarotin'iny. Dia mba tao aloha dia nesehana tao nandramana tao ny tena nandramana dia noho efa hita fa mba afaka miditra anao an'ilay tantara izay vao niraisiny. Dia vakatery izay tamin'izany. Hatramin'izao. Hatramin'izao. Fa hatramin'izao manko aho mbola manao tantara ho foana ange ahy. Mbola ho foana mandraka androany. Dia izay no natafidirako nanao tantara. Dia tadidiny neny ve hoe inona ny tantara nolalovina voalohany tamin'izany fotoana? Marina kosa raha mba tadidiko reto sy tadidiko fa be nge reto sy ny tantara natao tao e. Fa ny tantara tena ohatran'ny tadidiko nafinaritra efa ela dia ela ny nandeha dia tantara nisoratany Slovo Josety ataoko hoe tompokilahy izy fa izy sy asiana tsy fasiana izany reny ka. Soratany Slovo Josety ilay hoe ilay niday fonikely. Izay no tena nafinaritra indrindra ny lalao an'izay. Indroa ny lalaovina ilay izy dia ny anankiray niaraka tamin'ny Clara, ny anankiray niaraka tamin'ny Irina. Izany hoe ilay tantara izany dia hoe Slovo José zanako lahy, Clara zanako vavy, ny vadiko efa maty. Dia izay telo mianaka sisany nanao ny asa nataonay dia mitana hôtely. Dia rehefa mitana hôtely teo izay dia lasa moa ilay zanako lahy Slovo José izany io. Zary neny andeha hozy izy andeha aloha andeha fa manahirana anareo velomina fotsiny ato fa aloha mba andeha hitady izay mahasoa antsika telo mianaka any fa miverina eto ihany aho. Dia nitsofina rano izany ilay zanaka lahy dia nandeha dia tany. Dia izay mianaka sisany tanany hôtely. Ny hôtely indraindray mandeha, indraindray tsy mandeha. Dia tratry ny fakam-panahy izay mianaka hoe voretsy e. Ahoana ity fa tena inona no hoanina raha tsy hisy piditra ato amin'ny hôtely. Dia nanao paika teo izay mianaka dia izay olona miditra amin'ny hôtely rehetra dia vononay mianaka. Vononay. Ka miantsoro-mianotra ny teniko fa indray mandeha noho ny andeha Slovo José dia nomeko médaille. Nomeko médaille volamena. Izy menadasy amin'ny meko. Manana daholo. Manana daholo. Ty anaka ho embozony eny aminao eny ary zato misaraka aminao mihitsy. Fa mety hitondra soa anao ty médaille meko anao ty sady nitsodrano azy dia kanjony nefa zatra foana izay mianaka le mamono le olona miditra amin'ny hôtely. Kambony ay ty niditra farany. Ay ao re tsy misy ka samby tsy nahatadidiny tareny intsony. Satria mbola kely loatra izy mianaka. Izy koa efa mba miaingy miramarama be dia milanja valizma. Misy mpanana be ao reso zany veriny eny. Io indray no andao atao. Dia entin'ilay raha efa iraisana angamba izay mianaka hoe ohatra tsy sandray aho resiko. Miaingy be ne resy ilay izy. Na izany azy ohatra tsy andaorina eny atao fenao koa fa manam-bola be io sao dia andao ary atao. Dia lasa andeha atao ilay izy. Andeha vonoina. Jeraina ilay médaille. Andriamanitra médaille ny zanako ty. Dia izy koa naty neny fa ino no ty ataonao? Dia izay no nahalalana hoe zanako kely. Dia izay no mba tadidiko tsara ary nafinaritra ny lalao an'izay. Tsara iny tantara anankiray iny ary hoe ilay niday fonikely naverina indroa mihitsy izy taty aoriana ary mahafinaritra iny. Dia zavatra ohatr'izany izao mampatsiaro ataontsika hoe tsy hiadinona atao amin'ny fiainana. Ka ianao koa raha nge tadidiko tsara mihitsy e. Ianao nanao inona moa ty izy teo ty nataonareo? Inona io? Le afaka baka dia le mitady asa le manao asa. Inona moa? Niaraka ny lalao an'izay nge moa tsika sine.
Anao tsy nalalao an'izay fa niditra nanao tantara tao amin'ny radio Ay, nanao SN. nanao SN nanao ianao service national. dia nanao service national dia niasa tao amin'ny radio dia nanao tantara niaraka taminay ianao mbola kely mihitsy ianao tanora kely mihitsy tamin'izany fotoana. dia nefa dia nahagaga fa ty lesa olo malaly tika dia lasa jereo ity izy fa lasa mpanao tantara be nefa SN kely teriny nanaovany mba nanramana ka izay no ataoko hoe na ianao koa aza arabaiko fa tena tafavoaka mihitsy ianao amin'le tantara sy le fitazonana le antenne sy ny animation rehetrarehetra ka io izy manao an'io fa tsy tsika fa izy nampanao an'izay dia ataontsika mpitiavana dia ataovy mpitiavana misaotra anao fa mahafinaritra azy misaotra indrindra neny dia zao amin'izay le tantara izay mihitsy tsika aloha mialohan'ny irosoko lalina ao anatin'ilay izy fa ngeza be mipetraka amin'ny mpiaino sy mpankafy tantara rehetra manko le zavatra tantara misy iainantsika amin'izao fotoana izay ifonana dia mialoha fa mety hanafotoana ny sasany fa ny rehefa tianao sitrana hono ny fery dia pitsirona ny vay dia afaka iny izany dia tonga dia efa misy fanafody mialohan'ny dirako amin'iny dia avoange mengy tsy janona fotsiny hoe lalao tantara fa nilalao hatramin'ny sary mihetsika inandray na tonga n'le tany filalaovana sary mihetsika indray iny dia ohatrany karazana aingam-panahy ihany koa satria ny tena rehefa hitan'ny olona moa fa nilalao sary mihetsika dia nisy tamin'ny andron'ny anina aloha naka anaimban'ny vandanitra andron'ny indrovitra efa ela be dia zaho koa i vandanitra Clotilde nalay indrovitra tao ampiasana tao amin'ny radio dia niara-nanao film tamin'ny indrovitra dia indrovitra aloha ny tena nampianatra olona rototany nampianatra an'io film io voalohany indrovitra masika zaiko anao mihitsy fa mahavita miteny ratsy mihitsy iny rehefa mibaiko anay tamin'ny voalohany aho izy ry vandanitra za tsy mahataty ny tia ataony le rangaty io aka ry ty fa ataovy andry ty io zisy vandanitra zany fa tsy maninona zany fa miereta dia nieretana teo ihany dia vita iny tonga indray avy any an-dafy nisy Raymond Rajonarivelo mitondra vazavy ihany Jacques Legloux zay dia nitady anay sy vandanitra tao amin'ny radio dia ahoana dia inona nitadiavana antsika ry vandanitra ahoana dia ahoana mba mila anareo zay hanao film so ihany aloha ary vandanitra fa mba nanao kely tare amin'ny indrovitra na iza zao ny anaovana film amin'reto mara reto olona vazavy any an-dafy ty dia kanjo moa inona dia hoe atao le film ianao zany ozy izy Raymond Rajonarivelo ianao ozy izy dia atao jamba olona jamba ny rôle iny film iny quand les étoiles rencontrent la mer dia ahoana ary ty jamba dia za avy anaka bokore izany ve dia riraparapi ao ve tsy hoaiko izany dia kambo moa ozy izy le vazaha hoe tsy mety raha tsy atao naturel ozy izy ka mena taratasy ianao dia makeny amin'ny Gérard Aerobic miessaye lentille asiana lentille zany ny maso dia tena jamba dia lasa nakeny nitondra an'ilay taratasy dia natao essai moa ty fanaovana essai ty asiany ranom-panafody le misy coton zay sy ny ranom-panafody dia apetaka eo akipy ny maso dia apetaka eo dia tsoahana rehefa avy eo ka raha mitera-dranomaso dia mahazaka lentille rehefa tsy mitera-dranomaso tsy mahazaka naverina intelo tsy nisy ranomaso mihitsy na kely azy dia nisoratana sy nisoratra hoe tsy mety amin'ny lentille dia ody zany dia ozy le mpiasa anankiray moa fa hanao inona teny amin'ny Girard fa hanao inona nareo ry neny dia hanao film ao azy zay dia atao jamba hony rehefa tsy zakanao ny lentille aza mety hoe apetaka amin'izao fa ratsy be dia ratsy be raha tsy mety aminao ny lentille misaotra anao any teny an'izay dia nilaza moa le vazaha ajanona zany ianao fa dia alao hitady olona zay dia nitady olona tany izy kambo dia ohatra tsy nahita mihitsy andao indray ary ianao atao essai ozy izy fa ho raisina ihany atao hoe ty misy kanina dia manaova hoe ianao manaova jamba raha mahay amin'ity dia inona moa tsy hoaiko niraisiny ihany iray fa mazana le niasa tamin'iny satria lazaiko anareo fa zany amin'ny andro aviorana asiana orana artifisiely amina tomobile anaky 4 4 côté
le nararaka teo aminao tao ianao tsy mahazo mikipy ary tsy maintsy miteny le texte nyteneninao a zavatra tsy mba azo foronina fa tsy maintsy natao tsenjery satria zay ny ilaina amin'le tantara hoe ty tanàny ty de ohatry zao ty tanàny ty ohatry zay ny an'le tantara mako de natao de rehefa te hikipy a de mody mitodika ary ambadika ary de mikipy mangalatra mikipy indray mandeha fa tsy mahazo mikipy ny tena am'izany otsaka nefa aveo ay tsy mety kely iny fa averina lasa indray averina indray soloina indray le akanjo mafy zay a tena tsaroko misy teo tena nairemo rajona arivela tena tsaroko misy noho ny tafavoaka le zavatra tena misaotra memea misaotra anao a tena de mba tafavoaka ihany de tateoriana moa de nahita an'ireny ny olona de maka daholo maka ny ery za ndray kosa tsy ninona rôle tazoniko ary zay ny tenenako anareo tovavy sy tovolahy ankehitriny aza mba mifidy rôle tadidionao ao an-dohanao fa iny rôle tazoninao iny ange tsy ny toetranao iny akory satria nareo ohatra menatra angamba hoe za ve de atao an'izao za ve de atao an'izao za ve de makorelina satria matetika zay le misy izy an'izany zany le tantara fa aza mba mifidy zany fa zay rôle amen'ny olona anao a de zao ihany no ataovy ao anatin'ny saina hoe tsy maintsy tafavoaka koatran'izay ty atao rôle masika de tsy maintsy masika malemy fanahy de eo indray amba manao malemy fanahy eo fa aza mba taitery fa zange ataon'ny olona n'izany ndraky izy eny an-tsena de natantarany iny i bebe iny masika be rehefa manao film i bebe iny masika be rehefa amin'ny tantara tsy izany mihitsy fa tsy maintsy ataonao mivoaka masika le zavatra zay ny tetiavana raha mba tadidiny Saolo Malala le tantara nivoaka tao amin'ny radio nisoratany Dawily hoe fianakaviana adala fianakaviana na naovako adala tamin'iny lazaiko andry fa reraka hitako ka satria tamin'ireny mako mbola tsy tena ara-dalàna zany le fitaovana fa eo amin'ny micro anao a de mandeha lavidavitra indray eo amin'ny micro any miazo adala mena ranavalina de avy miteny an'izay de mihazakazaka ery anjoro-trano indray any va et vient tamin'iny lazaiko anao fa tena nandreraka mihitsy fantatra tsara mihitsy mazava be ary ny tena nahavariana tamin'iny efa taona maro ateoriana asa 3 taona kosa angamba de nisy olona tonga tao amin'ny radio de misy mitady ny meme aho de iza no mitady ny ankizy ve misy marary sa maninona de lasa tamin'ny radio taloha zany le radio may misaotra lavarangana mako eo ambony eo de lasa nitazana de olona mpivady tsy fantatro hoe iza n'izy fa inona ary nitadiavandreo ary itrako de midina fa ianao nitadiaviko sisy ny ankizy ety ambany de lasa nidina mitohatra de manao ny tompoko de samy izy mitsitaitra fa zany ohatra ny gagagaga hoe ina nitadiavany reto de ahoana zay tompoko manao ahoana raha matora zay ozy izy emeo azafady fa eme raha zay le anaranao tao amin'ny tantara ay moa tantara ka nandananay mivady ety de isaotranao tam'le fianakaviana adala fa tena tafavoakanao le adala ve rehetra ny Saolo Malala ny isaoran'ny olona anao any amin'ny radio de menaka poazy ay mba tianareo angao le fianakaviana adala tena tafavoakanao misy le olona adala fa zay ny nandananay mivady ety eo de isaotranao de misaotra tompoko ara izy eo de ka jereo neny tsara nge tamin'ny andro taloatra zany mahafinaritra fa mahay mankasitraka ny olona mahay mankasitraka fa amin'izao fotoana zao sady etsy andaniny le ataontsika hoe tsy de fahalavirariana roatra manao an'le izy no na de efa miezaka ihany aza ireo zandry-zanaka teoriana mba hamelona mpiaina an'le tantara de tonga de mpian'ny olona le radio fa tsy miaina izy de sorena de tsy fantatra hoe ahoana betsaka mihitsy ny manao ohatr'izany na radio iza raha vao enony le mpilalao tantara hafahafa de enony ohatra ny mamaky texte ohatra ny miebaeba ohatra ny mamorimborona zavatra tsy avoaka eo de pian'le radio de fiandro izy fa raha vao hoe tantara mandeha tsara
liana daholo ny mpianakavy ianina zay milalao zay ao dia miaino tsara ny olona mazava-be izay ange ary zay ny mahavony ankizy tokony hanana fiezahana ange amin'ny ora io ange tsy mboatra ny asa rehetrarehetra rehetra hoe rehefa zatra fotsiny dia rehefa zatra zao miasa raha asa hafa anao tao efa zatra an'io dia mandeha ho azy io mandeha la routine fotsiny fa ny tantara tsy misy mandeha ho azy zany fa tsy maintsy ny tenanao ihany ny mampivoatra azy hoe ohatran'izao ny tsaratsara hitondrako amin'ity ohatran'izao ny feoko ataoko amin'ity amboarina indray zany ny feoko eto dia na izaho zao azaka atao hoe antitra ny rôle raisitro dia antitra zay dia ny fiteniky normal dia natao antitrantitra kokoa atao reny tanora indray dia mambomboatra kely indray hoe reny tanora zany eto fa tsy zaly eme antitra be enina mivalopolo taona dia vita tafavoaka soamatsara zay tafavoaka soamatsara raha mahatandrina an'izay ny ankehitriny dia manoatra noho izahay angamba manoatra noho itsika ny fahaiza manao tantara mihetsika sy ny tantara amin'ny radio andaotsika sy neny ary zany zao aloha anao tantara mivantana eto tsisy texte tsisy ninina vonina ny enaka tantara inona moa dia za zany mieritreritra hoe andao ilay fiainana iainantsika amin'izao fotoana zao no anaovantsika tantara entina hananarana ny reny za zany ohatra ataontsika hoe za zany le neny le tsy mandray ravindena mihitsy ao an-trano za reny be io rafozana dia ny zanakao lahy zany apriatiko manao raharaha ao an-trano fa za zany za hono zany miasa za zany miasa dia miainga maraina dia hariva vao tonga dia miandry an'ilay tolorana sakafo eo ambony fandriana satria za zany le misehoenjana be mihitsy za le zanakao lahy zany tsy miasa fa ao an-trano dia asiako manao azo miantsaina le zavatra atao tsy miasa mihitsy le tsy nahita azy zany le dia ilay fifampiresahana ao anatin'izay ilay mifanao tsinitsinina zay zany zako manao tsinitsinina an'ilay vadiko ianao malahelo an'ilay zanakao dia ianao koa etsy andaniny nefany gazitombelona aminahako izay inona ny mety hitranga ao anatin'izay sehatra izay zany ndray ho lalaovintsika foronitsika tena iainantsika ohatr'izao eto fotsiny alefaso ka zany ange tokony mba nasaindriny omanina taloha dia natao fa tsy maninona fa alefaso tsika oatsy zany omanina zany fa tonga dia iainantsika alefaso ary iza nanomboka azy ara tomboka ary alefaso ary izy aloha natao anaran'ilay vady zany meo anarana ray aloha naivo hoe mbola tsy tonga nga naivo taona fotsy aza dia mirafotsifotsy retsy mba tsy hoe neny mba renindry ihany ange afa tsy rafozany nareo koa olona efa antitra efa fotsy volotonika mbola hoe reny any rehefa rafotsy dia rafotsy dia tonga aveo aloha naivo sa tsy mbola tonga raha tonga ave izy so hitandry eo moa zany izika ndry zany ny avinany ka ho azoko afenina izy raha tonga zany tsy kalakely ty areza aloha ny sakafo fa zany one totrany tsisy ninona kory atotrany fina fotsiny nataon'le naivo tato fa lasa izy izy tsy eo izy fa lasa ny voakany za tsy mahalala zena leny tsy ny teny tsy ny volana izy fa avy nandro ny sakafo mandraky nefa mandro ny sakafo ndriny naivo mahavita ny sitrapondriny naivo mahavita fafatrany naivo dia mbola zany foana ve resy ny zanakao ve moa izy tsy hoarovanao ohatran'izany foana sady ina koa fa efa complice tsy milamina ny anareo mianaka lasa nitady vehivavy hafana izy nefa za sady za mampidi-bola mamelona azy atao trano manao ny rehetrarehetra izy lasa mandeha mitady vehivavy hafa mbola hoareko koa fefaran'io fa efa tratrandry anga aloha izy tratrandry nisy vehivavy tany iza ohatra teneno ny anarany hoe iza mbola tsy nahita fa Gertrude sa Marie Louise sa iza ka na Brigitte na Marie Louise na Gertrude na iza tsy raharahako zany fa izy tratrako atao trano ihany fantatro za reraka avy miasa mila mahita mivadiko atao trano ka efa tsy hitanao izy zao inona ary nolazainao moramora ihany koa fa sao tapaka lalalahy ao ataonao indray zany tohatra ny behivavy nareo mianaka ange velomoka atao anatin'ity trano ity sao dia tsy fantatro ary zany zavatra zany misaotranao mamelona raha matoko tsisy mpamelona aza mbola mangataka eny an-tsena misaotranao misy mpamelona fa hoaninay foana zay tonga ao ary efa velomina dia mba mangina fa tsy be taim-bava ohatr'izany fa manahira eny ary dia iny ny resaka ho ataonao ka inaivo ny tediaviko ka mbola ho avy eo naivo rehefa fa izany ny ela be dia tsy manina fa zao no teneniko za ko andeha
Anao mission mandritra iray volana. Sanandro zao misy mission foana. Moa zato izy. Fa ianao ve anany ana sa aninona mihitsy sa eny anao sa tsy eny? Eny dia hoety mody ny vola rehefa avy any. Ay nitako vola ihany nefa noho izay teneko anao mission dia izany ny vava. Izay kosa nga dia botondriny iandry ny tranony ato. Mba moramora kely ty vava raha fotsy fa aza be taim-bava ohatran'io nareo Za nge tsy miteny sady efa velom-potsiny mba mijanona ato tranoko mbola lazaina fa hoe botondry inona. Ary aza mandaingy nefa za nge tsy nitrerona ndry fa niteny moramora e. Eka nareo Hoe nge. mba moramora dia efa moramora zao. Mba Dia imeza. Ohatran'izay zany le milalao tantara. Miakosa raha mampomea. Tapahany tirangany filinina dia tapao kely aloky amin'izay Ohatr'izay zany le rehefa manao tantara izay. Hoe manao ohatr'izay dia manao tantara dia ohatra hoe ohatr'izay mihitsy zay rehefa manao tantara. Fa misy texte le izy fa le teo zao tsisy dia ohatra zao manao ohatran'izay fa za tsy matazona izy fa izy miteny makamory. Ary izay mbola itenenako anao. Tsy maintsy mahatatsy tsy mezany mihitsy. Tsy maintsy mahatatsy. Mba be dia be nge zavatra ataonay fa be dia be ny mampime fa tena tsy afaka mime mihitsy ianao. Fa rehefa le réalisateur le enjana be le masika be reny eo be tenao. Milaza aminao fa tena be Be denao kanefa satria mba reraka koa nge le technicien hoe averena. Le technicien koa nge mareraka amin'ireny dia ianao koa mba miezaka mba tsy hamerimberenana an'le zavatra. Ianao mandray volan'olona matomboka rama amin'le olona anao an'le film ianao dia tsy maintsy mamoaka azy ara-dalàna fa tsy manaonao foana fotsiny. Ahoana volana dalany azy nomeny anao eo. Mazava be mihitsy ka tiana tsy lalao tantara eto raha nge tsy mea ohatran'ny hoe tsika zao miresaka zao dia efa milalao tantara mihitsy amin'le feo satria eo le izy zay koa le anankiray le tsisy ovaina. Ny feo ovaina. Zavatra noforonitsika mianaka torana teo fotsiny iny. Izay le izy. Dia le feonao milalao an'le izy mihitsy tsy misy amboamboarina na ohatr'izao fa ilay tena natoraly ao aminao no avoakanao rehefa manao an'ilay tantara. Izay mihitsy. Izay le izy. Ohatr'izay zany ireo olona rehefa hoe milalao tantara miaraka amin'ny Aimé ozy izahay ao amin'ny radio Madagasikara, tsy ao amin'ny radio Madagasikara irery intsony fa ny radio privé eto amintsika, radio tsy miankina rehetra eto amintsika efa misy tantara daholo dia efa atson'ireny radio rehetra ireny manao tantara izy, manao film efa hitantsika loatra. Fa ndeha sika heverina tao amin'ilay antsoina hoe Neny. Izay ho ankalazaina amin'ny alahady 5 ny volana io. Ka mikasika an'izay indrindra misy ataontsika hoe fanentanana kely izay arahana amin'ny namana mpiara-miasa eto amin'ny radio ho ataon'ny zareo dia aorian'izay ihany koa benja avy hatrany dia alefaso ilay amboara amboninkazo atolotra ho an'ny Neny rehefa isaky ny tao baraingy. Ninona natao ty ampovoany mihitsy iny mba satria misy miteny izay efa lasa loha be nareo dia tsy mba naheno izay dia nataontsika ty ampovoambony aty izy mba hoe ny Neny rehetrarehetra. Ndao are. Bonne fête maman. Ho an'ny Neny, fanomezana tsara indrindra ho an'ny Neny. Fotoana manokana irezadresahana sy fampizarana ny aopotsy-minoaka miaraka amin'ny Neny. Fandarana manokana arahinao eto amin'ny Space Radio ny zoma 13 Mey ho avy izao amin'ny 10 ora. Rasoa amin'ny Neny rehetra. Ka ho anao Neny maniry indray anjara amin'izany resadresaka izany dia alefaso ny laran'ny SMS 034 00 ny anaranao feno mandra-pahatonga ny alahady amin'ny 9:00. Fanomezana tsara indrindra ho an'ny Neny. Bonne fête maman. Anoany misy reny miasa mafy tsy miteny nefa hitanao mivaingana eny ny fitiavan'izy ireny. Isan-taona dia tsaroana hoe fetinao anio ry Neny fa isan'andro adonona ny mahaneny an'ny Neny. Tsy hoe akory mampita fa saina lasa ihany ny
Samy tsy afaka ampony ny fitiavana azy roa na i dada na i neny. Saingy asa rena hoana fa toy neny an-trano foana no ahavitana hira-kanto hiangaliany mpanakanto. Anima inaninenia izany neny baby naratra neny fuladabosina sabatadiniko akebauniko dando naurine Rinenia, rinenia. Rambula e fontane luci mi sociali neni, lei fitiavanian, si balan, fitiavan baby. Sedainaku taminandro nao taloha derary niraty hiahana ivavako lairay ao ambony ao hitantana sy hita oela veliana Ie, izay ilay amboaram-boninkazo tamin'ny fofeny fitiavana tolotra ho an'ny eny rehetrarehetra. Mialohan'ny idirantsika amin'ny SMS aloha dia anontany ihany aloha neny hoe inona nge no tsy ambaratelon'ny neny satria fantatra zany toerana misy an'ny neny zany dia inona tsy ambaratelon'ny neny tao anatin'ilay hoe fitezana ny ankizy nanabeazana ny ankizy manoloana ny fiovaovana sy ny fahasarotan'ny fiainana kanefa dia indro fa mbola eto anatrehana amin'izao fahaenina amin'ny 20 taona andray 7 amby 20 misy teo zany andray ny 7 amby 20 taona efa ataontsika hoe betsaka ny lalana ny diavina sy ny sarotra rehetrarehetra. Inona nge tsy ambaratelo azo mba hifampizarana ho an'ny neny rehetra ao anatin'ilay fiatrehana ny fiainana satria efa nentina teto tsy mora ny anjara toeran'ny neny ao anatin'izany hoe tokantrano. Marina mihitsy zany saoly satria izao le fiainana ankehitriny tena mihamafy ary efa nanomboka tamin'ny fiainanay hatramin'ny betsaka angeresy zavatra fahoriana netiko e. Ny zanako farilahy le iny le hoe dadamanana iny raha hitanareo le tantara le hoe hitra manadala iny ny zanako farilahy. Iny tamin'izany rola voakely asy eo amin'ny 5 taona eo ny maty raha iny. Dia nanomboka teo mandrakizao ny lanja ny zavatra rehetrarehetra ny mafy ny mangidy ny mba nisy mamy ihany koa anefa tena nelanelany teny nefa le fiainana nentina tena mazany zany hoe tsy itovizany fotsiny amin'izao fotoana izao mbola mba moramora tamin'izany ny fiainana fa raha amin'izao fotoana izao ny niaran'izany niatra tamiko izany lazaiko anao fa tena ny ekolazy ny ankizy vonjena ny hanina hohanina ny tena mba nahita asa ihany fa asa tsy dia diplômanay tamin'izany fotoana izany CESD certificat d'études du second degré ozy ny ankehitriny ny filaza azy fa tsy efa tsy izany intsony izy ankehitriny. Dia nahita asa secrétaire comptable nefa ny karama tsy dia nanahony zany nitolomana daholo ry Saoly namelomana ny ankizy na tafavoahana ny ankizy tsy maintsy nitolona n'izany rehetrarehetra zany tsy moramora angeresy zany mazana zany mazana mihitsy zany fa zany hoe fa lasa dia mitantara fotsiny ianao fa naizana zany kosa angamba ny hita hoe misy tsiro matsiro mambe aty aoriana eo mahita hoe reo daholo ihany le zanako le nikirizako le niretako mafy
Ary le ankizy dia samy nahatsiaro daholo hoe tena nitondra ny mafy izay mba ndrineny tamin'ny nahafatesan'ny dada. Izay no nahafinaritra ankehitriny. Satria ny comprendre daholo ilay zanako hoe niafy izay tamin'izany nefa mbola eo foana ny mamanay, mbola eo foana ny reninay. Ary tena na tsy dia makaiza zahako dia mba reharehan'ireo zanako ireo ihany. Ahoana moa no ilazany neny hoe tsy dia makaiza amin'ny ahoana fa nga ny olona no mitsara anao na hoe ahoana fa izy nametraka anao teto ny tena mametraka anao amin'ilay toerana misy anao dia hoe eto ianao. Marina anie izany nefa ny tena ngery Saoly tsy mitovy amin'ireny mpanan'ireny hoe iray ihany na manao zao afara ambony be ohatr'izao fa ny tena dia saraba be mba okeny ihany. Tsy afaka hiambo mihitsy. Marina izany dia fa le neny ve tsy mahatsapa hoe le saramba be mba okeny ihany iny iny izany mahafantatra tsara ny hoe izy tena fantany tsara mihitsy na inona zavatra mitranga eo fa vitany foana ny tondra mizaka ary ny tena ao anatin'izay tsy mba manaonao foana. Tsy manaonao foana. Marina mihitsy izany izy. Tena marina mihitsy ary izay no mba hitenenako anareo tanora ankehitriny atovy milamina ny fiainana dia mandana amin'ny mpahamarinana. Fatahian'Andriamanitra foana ianao. Ninona mangidy andahananao dia ereto foana. Fa matetika koa ange ianao miaritra ny mafy androany amin'ity volany ity, amin'ity taona ity. Mba mivaly ihany ange izay rehefa afaka kelikely mba misy mamy ihany mba atolotr'Andriamanitra ho anao fa Andriamanitra tsy adala mihitsy hoe ty dia ho ampitondraiky fahoriana mandra-pahafatiny. Tsy manao izay Andriamanitra raha tena mino an'Andriamanitra ianao fa mbola jeren'Andriamanitra foana ianao fa dia izao fotsiny. Tsy maintsy mahay miaritra Saoly miaritra ary mizaka an'izay zavatra miaritra rehetrarehetra aminao. Raha mba misy kosa ny hafaliana dia misaotra an'Andriamanitra ianao. Ary dia izay niany no iainako. Ninona problemako za ange mandeha eny an-dalana ireny dia verinareo me iny angamba dia tsy maninona mihitsy fa iny mbola velona. Mba manana problema be dia be mihitsy fa ato anatiko ato. Na ny zanako arake tsy na ny zanako aza lazaiko anao fa tsy mba lazako izay manjoa koa ny fahorianareo tanora azy efa tsy ho zakanareo dia ho ampiako za reniny iray ve no anao hoe izao ndre anaka neny mahazo aty marary n'izao eo indrindra zao mahavariana ny fahafantarako me mipetraka rery fa tsy miaraka mipetraka amin'ny ankizy io. Mipetraka rery dia izay indrindra misy an'izaniza makany ankizy mipetraka any aminy fa oka aloha zao rehefa rahatr'izay malemy dia miteny aminareo ihany hoe iza nareo rakizy no afaka handray fa le antitra ohatranay ohatr'izao koa ange matetika Saoly miata loatra fa ahoana miatako koa mba mianta amin'ny zanaka kosako izany fa tsy azo atao zany fa ahoana laza dia hipetraka any amin'ny zanaka. Neny amin'ny foaza fity ny rano mafana isasanao. Neny ty ny varinao teo any merena minambara. Ahoana no atao zany? Za dia ngamba misy betsaka ngamba ny antitra oatra tezitra mariana izany hoe le raha matoy io koa mba dedaka. Aza manao izany ireo olona. Tsy aloanareo ve ny aloha dia aloako izao fiainako izao eo koa tsy afaka raha hipetraka any amin'ny ankizy ange ianao Saoly dia izao raha ankizy manambady aman-janaka ohatra dia ohatra zenina ny tokantrano nenenao ao tsy fenina mihitsy zany ohatran'le anay fotosy izy mba manana ny fiainany amin'ny mahatanora azy ianao reniny mbola hibahambahany eo zao rakizy ananovy ny anareo ty ny tranonareo ty mba fafao kely ianao ny baiko za tsy tian'izay tsy tian'izay mihitsy dia ohatra indray zanaka ataoko efa manano tena indray izy koa mba manana ny fiainany no kotabainao any zary tsy hipetraka atao amindry tsy manao an'izany Saoly ao an-dranoko ihany fomba fijery fomba fiaina hafa tanteraka mihitsy ny me manoloana n'ilay zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao satria hitame misy zany nanaovako reportage eny amin'ny foyer de vie dia ry Amandro Seza moa iny dia misy koa etsy miakatra amin'ny akaikina Andrainarivo ery dia le efa fitaizana le olona be antitra reny zany dia le hoe misy antondrareo matoa mandeha makany me nefa io me eo
tsy misy hoe vola raisina hoana afa-tsy ny hoe rehefa mba manao film dia manao tantara ohatra ka hoe vola raisina any amin'ny filalaovana tantara fotsiny jereko tsy dia misy inina loatra ngerime zany zay le mihitsy. izy dia ahoana rime ahaiza ny ahitanao volandoavanao ny hofantranonao ny sakafonao ny freanao mandeha ary ny zao mandeha makaty ny adidy ataonao aiza misy azany sa misy Rehefa mahay ianao mandanjalanja sy mandamina an'le fiainanao ry saoly tafavoaka foana ary Andriamanitra tsy manary anao mihitsy fa tadidio zay raha ohatra ianao ka matoky azy tanteraka. Ny fitarainana sy fivavahana amin'Andriamanitra anie saoly dia zao hoe azavaiko anao kely fa izao tsy de miditra any am-piangonana isan'andro ohatra hoe hiditra any hoe tsy maintsy andeha hamonjy any aho zao nefa ny zavatra ataoko ny fiainako tsy mifanaraka amin'izay eo aho zao andeha hivoaka ohatra zany raha soa atsy miady amiko hitanio tsara zany hitanio nanaovako anio rehefa manano iny dia lolo-po iny dia lasa nefa ho aiza andeha hivavaka inona ny dikan'izay inona ny dikan'izay fa ny fivavahana amin'Andriamanitra ane za olona taloha aoko fantatrareo tsara fa izany nampianarina anay tany amin'ny mission protestante française zay nianatra tao Ambositra tao taloha fa le fiainanao rehetrarehetra no entina amin'le fivavahana fa tsy ny eo velany hoe hay ohatr'izao aho zao nisy tantara nataonay tao amin'ny radio efa nandefa ela zay tsy tadidiko le ihany dia tantara izy io dia izy Menakavy zany hoe ny ao anatin'le tantara io andeha hivavaka izy Menakavy dia manana tomobile dia aingakaingana araka izy aingana anareo fa anina tara zao ohatrinona zao ny atao anina any raha matoa dia anina zao tsy kely ve zany ataovy hatramin'ny rahetsy atonony izay atao vokatra izy andao dia miomana daholo dia andao za fa hamelona tomobile dia mivelo dia kambo nisy nandondona dia izy zay jareo raka izy ianina ataontsika hoe koto ny anarany koto ndre fa ninona ty koto ny olona zay fa andeha andrano mama sy dady zanaka nabaviny le rangahy io le rangahy ty miaitsaitra be dia hoe andrano dada sy neny fa mba meo vola kely zay misy hony zay fitianana vary fa tena tsy misy hohaninao inona le ty volinona mandana maninona zay labe zay ala tsy tonga teo zao la vao tonga ny olona fa andeha iangona andeha hivavaka andana mandeha fa tsisy ihany fa tadiava any aloha mba misamborany ananina any aloha hoanina dia maninona raha mena kely ato izy aloha izy le zanany anankiray tsisy vary zarainy zany ty fa mandana fa rehefa avy miangona zay dia mandona jerijereo ny tomobile rehefa dia ohatr'izany le fiainana zany be ny olona mivavaka mazava tsara ary dia ny tantara nataona iny tena tantara tena ohatrany hoe marina zany ny fandraisako azy tsy hoe marina fa zany mihitsy ny fiainana zay nge dia hoe le tenen'ny Vandanitra fonisy miresaka dia hoe ny tantara nge izy Saoly malala tsy hitako tony zay tokony hoforonina fa zavatra iainantsika andavanandro raha tsy vitanao ny anoratra an'io izay le izy fa tena zavatra iainantsika andavanandro ka izay no izy enao aza mitsara olona hoe raha anina sahala amin'izao raha na fa ny tenanao no jerena zay le izy zay fa mandanjalanja ny fiainana mazava tsara ary aloha alefantsika amin'izay araka eto SMS reto fa mandra fietsiketika kely teo fa nisy 20 sahady izy ato dia alaza ty izy ovakina bonjour space mahafinaritra ny miainao anareo zay fotsiny teneny ato mankasitraka re tompoko salama tena very sy mahita olo ve ny tantara no lalaovan'ny Vandanitra sy Dawely tao amin'ny RNM Maireny fa tsisy sony neny mirary anao lavandro iainana misaotra tamin'le firaritsoana tanora mankasitraka tompoko salama mba teo fotsy volo aingy anao efa misy fotsy ihany fa tiako aingana kokoa inona anao tao bebe izy indray zany le fotsy volo aingana natao dia inona anao tao mba fotsy ho azy teo reo anaka eno neny efa eniko zay tantara zay tsara sy mahafinaritra iny ka le météphone kely le tenenina teo iny gambany bonjour fa meme ve sa eme no anaran'ny vahintsika to anarako fa meme no fiantson'ny olona rehefa le ao amin'ny radio Madagasikara dia rehefa manonona ny mpanao an'le tantara hoe reo amelona ny tantara eme Saoly malala eme no tononondrareo fa tsy miteny izy hoe meme fa ilay meme indray dia efa mahazatra ny olona tatorina izy ny antso meme ka tatorina zao rehefa manao tantara le ankehitriny
dia betsaka ry nary Lika nary i Sofia dia manao hoe mpilalao tantara Yann Mémé Ay dia efa manao Mémé izy zao. Manao ny bebe aiza ny ambanivohitra bebe firy ny sipa amin'ny bebe tamin'ny tanora kilasy fafiry no niala nianatra inona ny finoana mba hasihorantsika anakely eo averiko tsara. Inona moa ilay voalohany nanontaniana? Hoy izy hoe ny ambanivohitra reo. Ny ambanivohitra ny ambanivohitry ny dadako dia eo Kadikely. Kadikely lafy? Kadikely lafy. Ny ambanivohitry ny vadiko dia any Tsamarifoza. Izany? Ry avaratsy lafika. Mbola avaratsy lafy. Dia ny ambanivohitry ny vadiko ihany koa avy any amin'ny reniny any Ambatomitsangana ipetrahany dadamanana ilay zanako farilahy iny. Eka. Dia firy ny sipa amin'ny bebe tamin'ny tanora anganareo nanao sipa? Zay nanao sipa taloha. Zany? Tamin'ny mbola taloha fa tsy mba manao sipa ilay mijejojejo mananony ireny fa dia mifandefa taratasy fotsiny. Dia mifandefa sary manao sarisary voninkazo sarisariana dia iny ilay mba hoe fanomezana tolotra ny anankiray. Fa tsy mahazo manao an'izany miarakaraka amin'ny lehilahy zany fa dia rehefa miaraka miangona fotsiny dia ihany mba mifankahita dia any am-pianarana. Dia firy ny sipa amin'ny bebe? Tsy fantatro indray zany tsy tadidiko tsony letsy fa gabe tapeny hoe tsy tadidy tsony zato izy. Dia inona koa no ahony? Dia kilasy fafiry no niala nianatra? Naka fanadinana farany tamin'ny CSD zay no zay ny farany indrindra eo amin'ny premier degré zany hiakatra secondaire. Inona ny namarana ny secondaire protestant. Mba asihoantsika anakely eo inona ny antsika anakely ataoninao zany? Ndraso fa rehefa farany zay manao antsika n'izay Saoly rehefa farany. Bonjour, bonjour Sasme, inona kay no ataonareo no tsy miova mihitsy ny feonareo ary manino Madame Saoly no tsy manao tantara ao amin'ny renay matsony ary savy tsy mbanao film. Zaho tsy manao tantara vakio izy. Manao tantara voaingana izy nanao tantara tao fa nareo zany tsy mihaino radio mihitsy ka. Za mbola manao ao Saoly voaingana mihitsy nanao tao. Mitoraka voninkazo anareo mirahavavy mianaka fa tsara ilay tantara teo. Merci. Mankasitraka. Salama, misy bandy miampy rôle amin'ny fiainana fa Mémé kosa aloha tena rôle foana amin'ny tantara ka mankasitraka azy eto tokoa. Arapaina kosa Saoly miezaka amin'ny tantara, arapaina nareo reny mianaka velomo. Mankasitraka tompoko. Bonjour, neny Mémé sy Saoly Malala. Tena anisan'ny nankafy tantara za tamin'ny mbola kely. Tadidiko mihitsy rehefa andeha ny tantara dia mitangorona eo am-potitra ny radio daholo. Rehefa Aimé, Joeline, Saoly, Saoly Malala, Claude sy soratany ary fa Clara koa anisany ary vandanitra mandray anjara fa tsara mbola kely za tamin'izany. Merci fa tena milay ilay tantara ary mahay tapaka arsely SMS tsy tonga hatramin'ny farany. Menga zao mbola mahita an'io soratra io? Ay fe atoko miaraka mamaky amiko eto ntsika mbola mahita manko atsoy ihany solomaso fa sao dia mahay nareo koa fa manomboka enjana be amin'ny mahita SMS. Zay fa mahita ka. Tsy izy ndao ary. Bonjour, mahafinaritra be ny fahaizanareo milalao tantara, satry foana iaino e. Mankasitraka e. Sotro. Faly miarahaba ny Aimé 420 taona aho zao anisan'ny mpankafy ny tantara lalaovinao hatramin'ny ambanivohitra ka hatramin'izao dia mbola mankafy foana. Sotro to. Bonjour Nensa, tena tsara be ny tantara mba asio ao amin'ny radio. Ny zanaky zanaky Mémé ve manao tantara Verulmanga Madagasikara rahalasy ianao bebe Aimé. Ny zanako manao tantara ao i Falika i dadamanana. I mamy koa rehefa manao tantara. Mamy koa efa nanao tantara tao foana. Salut bebe Aimé, le tantara nataonareo mbanindry arina Ivreny ve tompoko dia tapitra mahita olo sa mba misy izay nampirimina ihany dia mirary anao ela velona tompoko. Sotro tompoko any amin'ny ankizy ihany mety mbola misy amin'ireo mpiasa farany ireo. Le réalisateur sy ny karazany ireny. Miarahaba anareo ry neny dia mirary sory. Manahoana izany neny taloha sy neny ankehitriny indrindra eo amin'ny fiainana.
efa ohatran'ny efa niresantsika teo ary iny fandresana tamin'ny teny orneny ka izany nareo manatalenta daholo sambatra ianao mananjanaka endry mifaly amin'izay omen'Andriamanitra anao le mitantara an'le fiainana teo zany salamnareo tena mampilamina ny vahiny androandro sa oela velona neny vahiny tena tsara ny feonao rehefa milalao tantara tena milaiko sa mankasitraka ny mpiainosika salut misaotra bebe tamin'ilay tsodrano tena marina ra bebe fa aleo fiainana tsotsotra milamina miaraka amin'i Jesosy zay mihitsy finaritra mahafinaritra neny lazao fa zao no ampahiresako anao ialao amin'izay aloha le sigara fa tsy mahasoanao tahiny Jesosy velomy fa angamo meny foka sigara ay iny zay ny mahavariana anahy hoe foka sigara fa mateza inona le mahatonga an'iny ary izy hoy mba nahafantatra an'izany sigara zany angamba mety efa pahitantsika misaotra re anaka marina de misaotra am'le petit conseil miaraba ny Saoly sy neny meme de tena manaiky ny fahaizanao milalao tantara be de be no mangataka ny amerenana ireny sangan'asanareo taloha reny mba azo atao ve mba avalio hoe meme mirary soa le taloha reny ome saka rehefa mampanao ry patron de manao ka mbola miankina amin'ny patron io anaka ndreto zay aty ndreto zay aty raha fa tsony zay hoe tonga fa manao tantara de manao foana fa miankina amin'ny patron io zay nge manana patron amboniny izay azo atao ve mba avalio hoe meme tsy tonga milohany fa tapaka eny atenatenany bonjour tiako be ny fiainan'ny bebe meme rehetra mba misy ihany raha ny antitra toanao mahireza misaotra tompo salama mitovy be amin'ny faranay ianao anontanian'olona izy hoe raha vaviny eme ve ianao de oela velona ianao misaotra salanitra na hainy revy raha bebe taloha tsy ny revy inona fa mampiadana ny fiainana zay mampilamina no torianina hatram'izay ka hatram'izao tsy maintsy ka imezany Saoly malala indray moa ohatran'io manao tantara zao fotsiny am'izao fotoana efa sarotra be zao de mba amboary ihany ny fiainana fa so maty tapoka fa mazana aloha le fiainana reto miaiky mihitsy mbola tsy nandihan'izao hatram'izay niainako fa zao fotsiny conseil ataoko aminareo nianatra ataoko anareo alamino ihany ataovy mendalana ihany anaka fa raha vorotorotonao tapaka lalala eo anao ay lalala fa tsy lalatra me aza-pimezina moa zay ka ampitomanina indray vendry moa zany salama resaka sakafo sy adi-tsaina no malavatry hafa indray iny sakafo sy adi-tsaina no mampalava ny andro ny sakafo de zay sakafo tiako aloha no hoaniko ary rehefa tsy zakako de adaboko any iny marina loatra salama manahoana ny fijerinao ny tanora kehitriny ary vahiny ny tanora kehitriny misy tsara de tsara mahafinaritra mihitsy fa misy tsorakizy marina fa tena nahafahalalam-pomba eny anaty bus zany jereko zanak'olona mpanana miaingo kely ery na vavy na lahy mandika anao ao raha mba misy manao azafady ary neny azafady tompoko fa dikainy ianao de midakany vohitsany aza de tsy mahalala tsisy azafady misy de manahirana anaka fa de mba ovay ihany ny toetra mariny mahamenatra tsy ao anatin'ny dictionnaire andrareo zany teny azafady sy fahalalam-pombo zany de zay angambako alao izy de anao zay ataony zay aloha zany ny SMS ato ezahako vakianaingana fa manomboka eto ao amin'ny 034 52 750 77 siny 033 79 294 02 afaka miditra miantso ianareo afaka mametraka baraingo afaka mitafa amin'ny vahintsika de mandroso daholo fa rehefa mandroso mahay mijery fitaratra tsara de somary fafana tsara ny tongotra iny andika le mamafa tongotra piana avy hatrany ny radio ka amin'izay tsy tonga aty aminay le mikikika ohatran'ny larsena iny fa manjary marary ny sofina zay moa ndao ary de eo ampiandrasana antsika zay ho avy antso ty mbola efa misy SMS tonga de azahantsika vakina bebe roviana indray ianao no nidina miaraka amin'ny Andriambabe
Oviana moa ny film io moa fa Oviana. Io film natao voaingana io e. An'ny troupe Horizon. Ay dia izay mampatonga ilay ankizy tetsy nitangorona tamintsika tety io bebe. Ka misy fanamboarana misy fahaizana nataondry zareo dia matory le montage. Dia gaga daholo ilay ankizy kely eo Roviny bebe ny mandeha amin'ny tsihy indray. Reny ny fahaizany bebe reny ry zanako a. Salut. Ono a. Mba anakaiza ho a Victor Lala mbola any ve sa maninona ny tsy manao tokotapaka intsony nefa tsara ary raha atao video tokotapaka efa maty a. Efa maty efa apolony. Miraba tompoko. Ien tompoko mandroso ianao mirabanao. Asa ny ambany tany fotsiny ka. Dahoary. Fahasalamana aloha vahiny sy ny ambay vahiny. Ien tompoko. Ny ambany tany fotsiny hoe le mpanao tantara vea, le toetra vea. Nesa zany ao amin'ny mpanao tantara tena anisan'ny masika raha inona ny tantara rehetra ataony eny. Fa eny ihany fa ny rena ihany koa efa voatorak'izay. Hoe any amin'ny torofatrano miainan'ny izay sa dia ny faharoa arosoa zany satria mahafinaritra be raha ny fomba fiainana iny hatramin'izay zany. Hoe tena pakataka mihitsy ho an'ny taranaka malagasy. Ary marina ilay teny mpampiasa SMS hoe misy olo manga dibeny eny ve rak'izay ho avy. Mampahirana misatra tompoko. Makasitraka ny olo manga aloha dia mba manantena sy mirary mba mirary olo manga daholo zay artista rehetrarehetra anaka fa zay ny mba angatahako e. Mba hisy andimby anie zahay fa tsy ho maty momoka fotsiny rehefa raty izay maty zay dia reny mba nisy nandimby eny meme ihany ny ankizy. Ny zanako aloha dia misy mirahalahy izy no efa mandimby ahy. Fa na aminareo koa aza zanako daholo angenareo rehetrarehetra na tsy nalaoko ny kiboko aza. Fa rehefa mety ho artista na tsy ny artista koa aza miaza manao ny ara ny momba ny tantara sy ny filme. Dia miaza manao rehefa ao anatiny. Allo? Miraba tompoko, mandroso ianao. Salama tompoko. Ien tompoko. Mahafinaritra be aloha ny meme fa dia mirary soana azy lalandava. Satria na dia manao film ary izy dia mampimehy sady mahafinaritra be. Izany misaotra kely. Dia saika anontany azafady hoe mbola velany ve Danila Bemananjara sa fa maty fa tsy heno intsony? Mbola any Danika, mbola ombo manarina izy. Ety ombo manarina ry izy mbola velany. Ya. Malalako veloma. Ya, mankasitraka kasi ety ombo manarina ety Danila Bemananjara no mipetraka raha tsy diso a. Dia SMS ary sady vakitsika salama afaka miresaka politika ve zay ilay hoe aloha mahay mijery fitaratra molotsika mandritra ty herinandro ty a dia neny no ifantohantsika sy ny resaka izay ataontsika. Misy mandona miraba tompoko mandroso ianao. Ien tompoko. Mia mandroso ianao efa maheno zay. Miraba ny neny zany a. Dia miraba anao anaka. Zavatra-mbatsy arovaka ny neny a. Rehefa ilay manao tantara dia ny amin'ny ahoana e. Ny amin'ny ahoana. Resaka atao trano izany. Misaotra tompoko. Ie, mankasitraka. Tena piaino mihitsy ianao fa misaotra e. Ka izay ilay hoe ny amin'ny ahoana izay zao a miherery manao an'izay. Ka ilay manao antitra ny manao an'izay tsisy miteny an'izay afa-tsy zany. Ohatra hoe miresaka amin'ny zanako aho zao hoe bebe zao andeha hoaiza ny amin'ny ahoana. Zay ilay izy. Dia izay ny lasaiko azy andeha hoaiza ny amin'ny ahoana. Za rery ny mpanao an'izay ny amin'ny ahoana izay fa rehefa ratr'izay maty a dia mba tsarovo tsara hoe ndry aza mbola maty le bebe mpanao ny amin'ny ahoana. Aza mbola mitetena zany maty zany fa atao film manko nisy an'izay. Fre mbola tsy ampy passeport mbola tsy vita ny any ambony mbola tsy voafafa ny na ko maty a maty. Tamin'ny volomborona no nisy terme zay nisy le fandirana isy le boy le nanadalan'le tokony ho naty vaviko. Io zay ny amin'ny ahoana.
Zay ny tadidin'ny olona rehetra. Eka. Le film volomborona. SMS manaraka. Salut, nga hoa le tantara polisy vavy may nidorandry zalahy mpandromba sa mbola ao mba azo alefa amin'ny RNM ave merci. Efa may zany. Efa raha vao tantara taloha zany de efa mampamangy. Mahafinaritra be ny vahiny sady mampiome no misangisangy be tsy arakaraky ny taonany. Zay mihitsy nefa de tsy ambara telo mampatonga anazy lava andro iainana ohatran'io fa izy tsy mety milava. Ary raha ohatra lazaiko anareo de zao zako tsy hoe tsy tia antitra azafady misy fa antitra de mba tia antitra ohatra fa ohatra tsy de manavanana any miara ohatra hoe miresaka zany tena miresaka manao resaka be reny ohatra tsy de manavanana any miresaka amle satria raha vao miaona amin'ny olona le mitovitovy taona amiko de hey manahoana kiry me manahoana ki no loatsika vetivety aloha ty mandroso dia efa zavatra azo atao zany de mitsotra mbavaka any bebe fa tsy misy zavatra betsaka tenenina de mba araka le torohevitra bebe teo hoe mila tonina tsara ny fo de mba ohatra manao any koa zany amle olona eto amin'ny Madagasikara bebe misy taitaitra be le sasany ka zay mba eno tsara zay torohevitra bebe zay ho an'le olona taitaitra fa sao de tapaka lalala eo zay mahiraka bebe mba toneo ihany ny fo io na ny zanako raha de teneniko ny zany mihitsy mba toneo ihany ny foraka izy fa tsy fantatra ane ena zay sao de fa azon'ny olona sady le tapaka lalala izay le hoe moa le nitenenitsika taony amle hoe miaraka amin'ny zao tsy hoe mahatezitra akory fa zao fotsiny zay ny foana ny resaka averimberina antitra nefa raha aminareo tanora no miresaka an'izany zay de leo angambonareo zaho zao re mety mararo alina mosiko ty de zaho tsy mahita tory amin'ny alina de zaho tsy mety amin'me zany ohatrany tsy haiko ohatran'le hoe ohatra de mise plaindre foana hoe ka iny ange nefa manjoanao antitra tsy maintsy hoentinao za zany lazaiko anao fa tonga avy ety aho zao de reraka de vizaka de mitsotsotra fotsiny de mandro manao inona de afaka ho azy fa za koa ohatrany tsy tatiko le hitaraina any amin'olona hoe ore olona marary ange ato rehefa mananiny ohatra tsy de tiako zay de ohatra tsy tiako koa ny olona mitaraina loatra ohatran'izany mazava be ka ohatra tsy asa ohatra aloha ifonako raha tsy manohina ny fon'ny sasany hoe zay le izy hoe rehefa tsy tianao ataon'ny olona aminao de aza atao amin'ny olona le izy fa le izy moa zany efa zay le fiainana zay koa le neny zay neny zay neny tsy mba mitaraina fa miaritra tsy mba mitaraina zany le izy salut space bebe inona no mety maela velona miala tsiny fa za le nanontany an'ny tompoko la Victor Lala teo fa Rasolofo Lala no henoko maty izy roa lahy fa maty daholo efa lasa daholo zalahy bonjour fa firy ho any isan'ny zanakao de firy ny lahy fa tô tsy voateny misaotra re efatra ny ampiandohana angambany izy mety tara train de enina ny zanako fa ny anankiray maty efatra lahy efatra vavy roa lahy fa telo vavy sy roa lahy sisa noany ny zanako fary lahy raha imamy aloha le zokony no nandimby izy zay mba voalohany nandimby tamin'ny tantara de fa nanao animateur koa izy tao amin'ny radio RFV de nanao tantara tao amin'ny RNM sy tany amin'ny inona moa le anina tery tapiny ambony tery tany amin'ny Koray zany tany amin'ny Koray de ny zanako fary lahy le manao dadamanana iny izy ny manao dadamanana am'le film mandeha hoe ditra manadala de ny vavy moa de telo sisa fa ny anankiray maty ny zanako ny zafikely 18 ny zafiafy 5 zay anaka raha tena ho fantatra ary inona ny sakafo tena revin'ny bebe io trondro ny tena reviko mihitsy ary trondro gasy zany fa misy inona ao anatin'le izy mampatonga anareo misy volamena angasa misy de tsy haiko mihitsy fa de zay aloha ny tiako ary nefa ny tiako ho tenenina aminao sa olo malala azafady raha misakafo any aminareo za tsy mihinana lohatrondro raha any an-dranon'olona fa maninona tsy matoky aho hoe sasany tsara ny lohany de tsy mihinana lohany mihitsy
satria sokirina tsara iny diovina tsara misy fa za manko ny zavatra tiako indrindra dia ny manjono ka rehefa manjono dia raha mahazo trondro ka hoentina mody le trondro sasana mbola raikitrao amin'ny vavany eo le kakana mazava tsara ka dia zay no raha izany mahandro ny trondro dia mihinana lohany fa raha olona ny mahandro ny trondro tsy mihinana lohany fa sura fa tsy voasasany tsara fa trondro ny antiako indrindra ny laokako zany indray dia tsy mahay mihinana zany loha-trondro zany ny trondro koa raha mbola voasana vao mihinana mampalahelo mampalahelo kamo koa ianao zany kamo mamofo trondro ka za matahotra ho kenda fa za efa kely indray mandeha dia tsy mety hiverina intsony bonjour ary mba izy Clara Clara ao amin'ny commune izy Clara ny mbola manao tantara sao tsy fantatrareo hatramin'izao tsika miresaka zao dia mbola miara manao tantara ao amin'ny radio Madagasikara zay fa mba mihaino anareo ny tantara ao amin'ny radio fa manao foana Clara miaraka aminay salut bébé raha mbola any Heraldo tsy misy élément afaka mamerina ny toko-tapaka ve any dia atao vidéo mety azo eritreretina zay ngefa nanao toko-tapaka sehatra ihany fa noho ny fahasairana samy sahirana tsirairay dia ohatran'ny janona fa na izao azy zay nge mbola misy olona makanay Mbandriniriny Bandry Clara hoe makanay tonga ao amin'ny radio mba makanareo zay anao toko-tapaka dia any ananina misy foara any dia maka ny olona dia mandeha zay bonjour ahoana ny fijerinao an'ireny fandravana trano ireny amin'ny mahareny anao misaotra fandravana trano iny indray moanaka dia tsy hidirako loatra iny mivoaka ianao amin'iny za koa mba mpiaino politika ihany miaino mihitsy ary misy ny manorisory ary misy ny mba hevitra tena mahafinaritra ao anatin'ny politika fa raha momba an'ilay fandravana trano iny ozy izy le ketson'izay hoe azo ny any tsy miditra amin'iny mihitsy fa azo ny any tsy miditra amin'izany akatahoanako tsy momba ny andaniny tsy momba ny ankilany fa samy tsy mety daholo ny ataony roto ohatrany tsy haiko zany ohatrany tsy haiko zany mihitsy fa avelao idabokany iny fa zaresadresahana tsony eka a 034 52 750 77 raha toa ka hiditra mivantana miaraka amin'ny 033 79 294 02 somoaty zany tsy mitsahatra tonga dia zahantsika vakina hatrany zay aloha misy mandondona mandroso tompoko miaraby anao eny tompoko mirara bebe hoe la velona sotrandrindranatraka za teniteny hoe ajanona ay za ozy izy le niteny hoe ajanona ny sigara fa mitovy fitiavantsika sy bebe amin'ny trondro mahereza tahiny Jesosy nareo nianaka tsara be ny fandaharanareo mankasitraka arsea salut Barengo mirotsa be ny tanàna aty amin'ny commune Kadikely lafy bebe fa maninona ny tsy nanambady tsony tamin'le vao maty le vadanao valy io zany Barengo zany zay ny lahatrako fa raha misy ny koty dia mbola nandeha any tsy mandeha tsony afa makaleo azy zany fa maninonako nareo koa tsy hitako be ny any zato izy okizao aza miteny an'iny aza miresaka an'iny fa zavatra hafa indray resahana ry zanako hoe la velona ane nareo rehetrarehetra tindraiky aloha manaraka salut mo fantatrao ve ineny tsy ineny ilay efa hitanao fa ilay ineny tsy mbola hitanao satria niafina taminao Andriamanitra amin'ny nanorenana zao tontolo zao ankehitriny dia tsy tonga hatramin'ny faran'ilay SMS sady SMS manao ankamantatra be mihitsy salama mo fantatrao ve ineny tsy ineny ilay efa hitanao fa ilay ineny tsy mbola hitanao satria niafina taminao Andriamanitra amin'ny nanorenana zao tontolo zao ankehitriny dia tsy tonga hatramin'ny faran'ilay SMS ankamantatra inona ary zany za koa tena tsy ohatran'ny tsy haiko salut misy le tantara tena mampihetsi-po dia ohatrany hoe mampite hamono zany le olona milalao tena mahafinaritra bisou daholo le rehefa le milalao zany dia le tena makan'le toeran'le olona le masika be dia le mampihetsi-po be dia tsy haiko ny anankiray efa mitomaniny taloha oka more atao vetivety za zany ny ankisikely taizana reny be izay vadiny reniny le rafivaviny le reniko niteraka fa le reniko niteraka zany andao atao hoe efa maty dia inoko zany le indry
dia za zany ohatrany hoe le ankizy kely ao an-trano e, dia le taizan'le lehibe tony kosa dia zany hoe me zany niteraka dia nananjanaka loloka isika izao olona mandroso zao mandroso tompoko miarabanao eny tompoko mandroso e mandroso ampandroso izy da nefa tsy mety mandroso izy lasa izy nandeha za zany a me zany niteraka e dia rehefa niteraka me dia tsy niteraka mihitsy no zanaky me io sy le vadiny dia lasa nanambady hafa le vadiny le zanaky me dia niteraka anahako kanjo le mama koa zany maty teo am-piterahana dia osy izy zany le zanaky me sy le dadako hoe aloha ty ho atsangatsika eo zanako dia mipetraka ao aminareo a zany sady me zany a mitaizana ao renibe kely aza mbola mandray antso aloha fa aloha zay somary akafilinina kely raha mea dia aza bedesina fa aloha andeha am'le naturel le zavatra atao za zany zao le anao ankizy kely mihitsy satria zany le mbola kely ndaza tsisy ary mendray zao manomboka fa za tsy mitarika voretra e sao ve ndidy mbola matory eo ampandriana foana fa tsy mahalala mifo e mifo aza mindeha misasandre mianatra sange bebe fa efa tany firala vao natory fa mbola nasenareo nanasan'le lamba be dia be dia za nampatonga ana mbola aito mbo fandriana foana trano zao ka izy moa no everindry anasan'ireny lamby reny za afantitra ty ndray andeha anasan'ireny mifoazindry mandana mandeha mianatra boka kosany e maninona ary irazay asianareo malasa ny lambanareo rehetrarehetra teny anarerina asianareo sasako dia amin'izay koa le izy hoe najanonareo ndray raha zay fa dia asianareo sasako daholo ny lamba malotonareo rehetrarehetra dia za zao marary be daholo ty alamosiko ty zany efa tsy maintsy mbola andeha hianatra ka iza nitarainandry eo iza nitarainandry za fa izy ndray kosa ndrainareo itarainana ko nahoana no za no nday tarainandry ko za raha vao mitaraina any any dada dia betiny zanakao ko tsy fantatro zany zavatra zany rikalakely ty amboary any ny zavatra manahirana anareo fa aza mpivadiana ny loko daholo io rehetrarehetra io za aza mbola mikarakara ny haninareo ato rehefa mandeha mianatra nareo ndry tsy manao ininina kosa no ndray kosa azy bebe za tsy manao nininareo ko zany za voavina nasa lamba tamin'ny alina zany any dia mbola tao bebe ohatry dia aza manasa indray amin'ny sisa fa velao ao fa akanjondry any reny aza sasana fa eto am'izao ka tsy anareo tsony ngefa efa nenareo menakavy efa sasako dolidolo dia beton'le zanako za raha vao tsy manao e ka nahoana moa ndry ny tro be desiny izy fantatry ndry fa tsy mandray ravin-denaka no dia ahoana fotsiny zany zay no izy falindry dia faly rehefa tsy falindry dia apoy amin'ny vato ny lohandry aza mifokofoko ohaty fa mandana mandeha any ok'izay raha tsy fanahy kosa rangahy ianao bebe raha tsy fanany amin'ny ahoana zany efa reraka ho ahy zany mbola be dia be ny devoirako ary tsara zao mbola dia mijanona tsy mianatra rehefa tsy ianao devoir zay ke azo manao fanadinany dia tsy findra kilasy aho zany za koa taoko mba manao fanadinana dia mba tsy mifindra kilasy mba be dia be ny fanadinana andrasako Jerry marina azy bebe fa dia maninona rotra koa renao dia raha tsy fanahy ohatran'ny zanako raha tsy fanany amin'ny ahoana fikalakely tya ito fa raha tsy fanahy daholo nareo saingy tsy eo manko neny dia zany nanaovanareo ana ndrairery eny eo raha mbola teo manko ianao dia tsy mijaly ohatran'izao zay ato manozona aty indry marina tsy takitaky ny tomanio manozona ty zazy fa mafy loatra ny ataonao anahy kosa mafiny amin'ny ahoana ohatr'izay ary tandresa dia mitomany eo alevako indray ny SMS manaraka aloha ho antsika rehetra ny tokantrano tompoko afaka mandroso amin'ny 034 52 750 77 sy ny 033 79 294 02 reto ary ny SMS tsika manaraka ato na izany faloha dia feperana ihany ny SMS satria 10 minitra 5 minitra fa sasan'ny mahery dimitsika nanomboka 5 minitra sisa ananantsika azy izay sy mety na tsy maintsy mbola marana mahafinaritra an'ilay fandarana salut espèce mahafinaritra ianao meme fianao le reny Beritraina
Ritra aina angambany sady fakatahaka sady be foto-kevitra ara-jao katolika ve zanakao sa zavikelinao tsiry karaha ihany lolo raisika zao mandona zao mandroso tompoko eny tompoko mandroso ianao mandroso lasa izy ya alo ivo tsara varavarantsika de aloha androso am'izay ny olona fa mineo-kevitra ny an'le olona teo salut 14 taona za zao nefa mora very tadidy nefa meme mbola afaka mitadidy ny texte ny tantara inona reny fomba atao ananana mémoire ahoana zany de tsy haiko mihitsy tsy hitako fa de ampiasaina foana ny atodo za lazaiko anareo fa za rehefa mahavatra mividy an'ireny boky mot croisé ny mpivarotra reny satria io mba fanalan'andro tiako amin'ny teny frantsay izy aloha fa le amin'ny teny gasy teo ohatra tsy de tiako mividy an'ireny boky reny manana be dehibe ao trano fa efa vita daholo de napetrako fotsiny eo dorako angamba rehefa kelikely azadorana fa ny inona moa izy teo izay ny fitezana saina haingana de tsy avela hipetraka eo atodo eo raka izy ary anafarako anareo antitra ohatrako ampiasao ny atodo fa aza avela hipetraka fotsiny eo rehefa sabotsy rehefa tsy mahazo inona moa ty radio ty gazety midi tena marary mihitsy ny aiko raha vao eto sendra tsy nahazo manao an'le mot croisé sy mot fléché ao anatin'iny le grand mampiasa saina foana zany ampiasaina foana io saina io fa tsy avela toritory misy mantona ampiasaina foana ya mandroso tompoko yen tompoko nahoany miarabana azy eo mianako miarabandrindro mafinaritra be misy le fandaharana de mirary soa be direne mba ho ela velo misaotra kidy anao de afaka mbola ena fianarivo de nareo mipesaka ny ankizy no any le zanako lamatoa no any mamy sy saika ambasay any kanefa saikana bebe nene fa ianao tena manao tantara be mihitsy zany veky misaotra mankasitraka iasina mpanakitrapo i conseil atao bulletin de mba nasa atao iza iasina atao amin'ny bulletin tapatapaka koa ry izy miteny saotra kely asina angamba mety atao amin'ny bulletin raha marisona le tao amin'ny RFF oatra nanona RF fa de tapaka izy teo mbola misy mandona koa de mandroso ampitiavana tompoko mampandroso anao ampitiavana neny meme vahintsika atao ambany radio eny tompoko eny tompoko afaka miteny ao de ataovy ambany radio miarabandrindra ataovy ambambany aloha le radio azafady Divan-efapolo taona zao ary tamin'ny andro fahatanorana de tantara ny tena zavatra tiako indrindra de tantara misy any Saolo Malala sy bebe any tena tiako indrindra faly zao mahinanareo amin'izao hatramin'izao ary bebe misaraka mivadika de efa fantatry ny zanako fa misy radio akaiky tsy maintsy manaraka tantara foana manomboka amin'ny Don Bosco hatramin'ny Dade Madagasikara hatramin'ny ACM tsy manaiky raha tsy maharaka an'ireo fa tena ohatrany hoe tiako zany le fitandrezana tamin'ny tantara taloha de be noho ny fitezana ankizy amin'izao fotoana fa de misaotra betsaka anao lava andro iainana anay ianao fa sambatra ianao mbola velona fa ny anay mamanay 5 taona de basy mama sy dady ary tena ory fa za tena tianareo de misaotra indrindra de mba lavandro ohatrany fa mitratrany amin'ny lahady daholo mankasitraka indrindra tsy maharaka SMS ndreo vaky koa tsy maharaka focus sady tsy maheno radio fa mba mandefa message fotsiny maninona mo raha atokana lavitra miala amin'ny villa ny bara sy ny makorelina de zay te hinana sy sotro no makany soso-kevitra ao anatin'le fiainantsika amin'izao fotoana zany no meny salut izy indray ny vahiny rapitso sy zoma mbola ohatran'ny bebe ihany ve zany hoe mahafinaritra rapitso dia miaraka amineny ao anatin'ny finoana islamtsika dia amin'ny zoma dia ineny vololona no miaraka amintsika eto salut space merci fa eny le tompona andraikitra iantefan'le baraingo amboarina ny lala manjaka ilafy mankasitraka amin'ny baraingo mankasitraka arse efa nisy andro mangidy ve teo amin'ny fiainanao mazava loatra misy tsy maintsy nisy mangidy mihitsy ary tena mangidy mihitsy fa nereta nanaka
tsy maintsy lalovana dia ny aretana be dia be tsy toko tsy forohana ny lalana mangidina leako. Le neny zay. Zay ny zavatra tsy maintsy entin'ny reny. Ny reny tsy maintsy mitondra an'izay zavatra zay ary tsy maintsy miaritra an'izay zavatra zay fa tsy afaka mitsoaka mihitsy ho tsoakanao andositra ve ny zanakao tsy afa miafina tsy afa makaiza fa dia zao fotsiny aho mivavaka amin'Andriamanitra mba hazakanao anananao hery hizakan'le fahoriana sy le mavesatra ao an-damosinao ao. Iengany eka ho soma tsara mba ho tody soma tsara amin'izao taonako izao nareo rakizy fa za tsy hainao hoe mizakany mafinetiko iengany eka mba ho tsara lavitra nonony ny fiainanareo ankehitriny. Mankasitraka misaotra indrindra amin'le tsodrano ngeza be dia ngeza be. Le manao mpamosavy bebe ataovy kely sa zany le tratra riva dia mifanetra amin'ny mpamosavy dia tohizo. Le tsika manao mpamosavy miaraka amin'le orona ketsona le mpamosavy nge le feo fotsiny amboarina dia lasa ohatra za aloha mbola tsy nahita mpamosavy mihitsy ary mbola tsy mifanena taminy mihitsy resaka fotsiny mba henoko hoe misy hono zany mpamosavy fa dia rehefa atao mpamosavy ny tena dia misy mandroso eny tompoko somary verina kely ndao tsy manina mihitsy re tamin'izay tany ambanivohitra rehefa mba mihaino tantara dia amin'ilay toetran'ny neny le masika iny dia misy tezitra mihitsy le olona fa tsy fantany nefa fa tantara le izay nahatonga namerina tery amaloha nampendroana hoe le toetra ao anaty tantara ve manahoana mihoatra ny toetran'ny neny andavanandro. Manao tantara lazaiko anareo dia tsy maintsy hiainana le tantara ninonina rôla menanao ao. Misy rôla mpivavaka tena pastera vavy zao ary na tsy pastera nenako dia milasaka hoe pastera vavy dia tsara fanavetivety eo ary rehefa sendra ao anatiny hoe reny kely masika zao zany matetika raisiko dia hiainana mampasika azy fa sorenaka ena ro mpiaino raha ohatra ka hoe rôla masika zao ny raisiko. Misy mandroso tompoko eny tompoko manao bebe Saoly Malala miraba tompoko saika mboany tankela bebe azafady matetika moa bebe ny olona mizotra tsy dia maharitra an'izany hoe enina mivalopolo taona zany hoe bebe misy tension sa ny fitezatena manokana zay lazanaro fa tsy za aloha tsy misy tension ary tsy manana fitezatena manokana fa dia ny zavatra azoko atsipy aminareo tanora ankehitriny sy nareo reny indrindrindrindra dia zao fotsiny be dia be anaka ny fahoriana ankehitriny be dia be ny fakapanahy be dia be ny zavatra mitrangy fa zao fotsiny rehetra mahaiza manaraka ny train iny fa ataonao ahoana ary tsy maintsy misy ange zany za nge rehetra mba misetra n'izany rehetrarehetra zany koa fa amboariko ihany ny saiko amboariko ny fiainako ka atao ahoana ary tsy maintsy mandiha an'izay fa zao fotsiny rehefa mba misy moment hitany ry hoe ohatra hoe afaka mba miala voly kely amin'izao dia mba mandana miala voly fa aza toloko ao an-drano fotsiny hoe maty Andriamanitra ao fonjeo aho fa rehefa misy fialam-boly dia mandana mba mandeha za antitra ty lazaiko eo rehefa vao miantso ny ankizy eo amin'ny radio namako reny na fianakaviana andao ry memeo ary ananina indraindray ao anatin'ilay ady saina mafy eo an-drano andeha eo avy dia lasa amin'iny le mahaiza fotsiny anaka mandamina ny fiainana be dia be nge ny fahoriana menjady aminareo tanora ary mampalahelo ahy mihitsy anareo tanora ankehitriny fa tsy mba ohatranay taloha mahaory mihitsy ny mahazo anareo na fitaizanjanaka na inona fa zao mahaiza mivavaha anaka fa arahan'Andriamanitra eny foana ianao tsy manary ianao Andriamanitra matokia azy ary mahereza mampionona ny teny mampionona ny tena sy mahay mamboatra ny fiainany tena hoe zay mampilamina re tsy tiano atao zay atao raha ohatra ka misy antso ray farany eo dia zay no ataontsika dia mikatona amin'izay ny varavarany antso satria fotoana efa mandeha ny SMS tsy maintsy mbola hovakiana dia miangavy antsika ny tokantrano ihany koa ajanony amin'izay ny SMS fa satritsika mianakavy hiaraka eto foana fa ny ora tsy maintsy ajaintsika tsy maintsy mbola aterina ody mbola ny fotoana tsy maintsy taperina reto aloha ny SMS salut bebe ve teto tanà foana no mipetraka teto foana tsy mbola tany amin'ny faritany tsiny mitsangatsangana ny makany amin'ny faritany ity zany no antosika farany efa mandondonao mandroso ianao tompoko eny tompoko miarabanao
Eny tompoko. Mandroso. Mandroso tompoko. Mandroso e. Aizo. Eny tompoko zay. Mandroso tompoko. Eny tompoko. Eny tompoko. Miaino anao zay rehefa tafiditra ianao e. Lasa indray. Lasa indray lasa tsy nety angamba le anina. Angamba tsy hita le lavaka itsofoan'le lakile le vasety dia tao izy tavela tao. Tiany zay ny antontsika farany miarahaba tompoko. Eny tompoko. Manao ananaka. Manao hetsika tokony hetsika mbo zay fotsiny eninay any. Tsy henony izy. Ka izy nge mitapifipify kelakelaka ny varavarana fa tsy miditra e. Eo le olana. Eny tompoko. Mandroso tompoko. Miazaha miantso mafimafy kokoa e. Mandroso tompoko. Lasa mihitsy izy. Mbola mifanaraka mifampiresaka tsara amin'ny dana FB izy. Ia zay. Eny ary. Ndry. Ary ny teniteny ela be tao izy fa mirary soten'Andriamanitra sisany eny. Mankasitraka mankatelina karazany ohatrany hoe vavoray ity angamba tena antsontsika farany raha ohatra ka misy. Zay miarahaba tompoko. Eny tompoko. Mandroso e. Miarabanao. Tsisy tsony. Tapotra mihitsiny. Nataony be menaka le vasety miditra amin'le lavaka dia lasa miforetaka be dia tsy nety eky. Fa manaraka indray. Manaraka indray. Izay ihany koa izany no antso fa dia mikatona izany aloha ny varavarana fa dia ireto SMS efa tafiditra tafapetraka eto ambony seza ireto aloha nda hoe raha antsika rehetra miaina. Bonjour bébé, iza zao ny DG ao amin'ny RNM mba avalio e merci. Ny directeur-ny RNM no antaniny. Madame Lalao Rasoanaivo. Salama, ahoana ny fijeriny bebe ny fanaovana vehivavy gasy fanabeazana izany? Ny fanabeazana izany aloha io dia raha taminay taloha tsy mba nisy an'izany fanabeazana izany zany e. Fa ankehitriny misy an'izany. Ny antony fanabeazana izany ankehitriny anaka dia tsy inona fa noho ny fiazakazaky ny fiainana mafy loatra. Sy ny eo amin'ny fahatanjahana sy ny herin'ny vehivavy tsy manana hery ohatranay taloha hoe teraka be dia be tsony. Fa efa miaina le herin'ny vehivavy ankehitriny ka tsy tokony hiteraka maro. Ny fiainana koa efa mihasarotra dia tsy tokony hiteraka maro. Fa tsara ihany amiko aloha tsara ihany manao fanabeazana izany. Nefa arakaraka le olona io misy tsy tian'izany fa teo maro any. Misy koa tsy mahazaka azy fa tsy ataotao foana eo akory. Salama, fa ahoana ry bebe ny mpivady rehefa antitra dia tsy mifampitantana intsony ny ankamaroany? Io dia miankina amin'ny izy mivady io. Fa dia indraindray moa samy reraka dia mifampitantana eny ihany. Fanotoa tsy ho lavo eny. Fanotoa tsy ho lavo eny ihany. Tsy fantatra, tsy hita tsony anaka zay e. Izay mampilamina ho atao. Izay mampilamina atao. Ity izany le niantso teo. Iasina zanaky Drap concierge tao amin'ny building Ramarsson no niantso teo dia mirary soanareo hatratra ny fetin-dreny daholo. Tadidiny me ve zany? Tadidiko izay asiny izay. Tadidiko misy ilay anarana fa ny endriny tsy tadidiko intsony tao amin'ny building Ramarsson mako izay no nanao RFV. Bonjour, tena mahafinaritra bebe dia tamin'le volomborona voalohany le teninao hoe fa afaty mihitsy ny tadiavinareo ve? Ny afaty mihitsy ve ny tadiavinareo e? Izay le izy. Dia hotain'Andriamanitra foana ianao, misaotra anao ny vahiny teto Ambohidahingo. Bebe mbola mifoka sigara izany ve mampateza amin'ny feo amin'ny bebe? Dia tsy haiko reraka izy fa dia za tsy manao hoe mifoha sigara ohatrà koa. Efa daladala bebe mbola mifoka sigara foana fa za tsy manao ajanony ihany amin'izay. Ka nga mety ajanony io ary io aloha tsy mbola ajanoko hatramin'izao e. Sao dia izay tokoa no mampatonga anareo ela velona izany toy izy. Dia tsy haiko mihitsy fa za zao manome mauvais exemple anareo amin'izany fa aza mifoka sigara rehefa tsy mahazaka. Aza mifoka mihitsy ny kanjo. Ny vola koa lany amin'io. Ianao doran'ilay sigara fotsiny. Salama, manao sport ve bebe tamin'ny mbola tanora? Tamin'ny angamba zay teo amin'ny 5 taona eo na 4 taona nijanona manao an'le inona natao? Inona moa le tamin'ny MATV? Inona izany? Le fanatanjahantena le isaky ny maraina iny. Aérobike. Mirary sory bebe
zay fotsiny soratany de misaotra indrindra anaka de maniry soa anareo rehetra koa e. Nye. Bonjour bébé a, mba teneny PDS fa mbola tsy mandray pension foana nefa tamin'ny 2012 no nandeha retraity. Andray, fa naninona kosa rehetra? Dasie koa e. Andana korotany any tanina renina any ao finasa moka azy fa aza mijanona mizany ahoana no efa retraite tamin'ny 60 ans riko no tsy ameny. Mandana korotany ao, tsy mety kosa aloha zany e. Eny, kataona fa zay aloha zany natao mitantan'andraram-bahoaka. Neny eo satry foana hiaraka eto fa tonga eo amin'le mahery 10 minitra ny amin'ny telo isika izay nalaitsika tamin'le mahery 10 minitra tamin'ny ray sasany. Tsy maintsy ho farana antsika amin'ny fotoana inona no afatra, inona ny teny amin'ny tena tamin'ny fotoana ny rahantsika tamin'ity androany ity. Ny afatra aloha de zao ihany voalohany indrindra mahazaho fahasalamana daholo nareo rehetra zay mpiaino zay mahafatatrana ny tsy mahafatatrako azy de mba tongava ela velona oatra. De ny tena lehibe indrindra angatahako aminareo mifankatiava. Ny fifankatiavana ihany reto ny tena mahaela velona ary mandefera koa manana fandeferany. Mba benga reto zay lalana ny diaviko zay nataon'olona n'izao nataon'olona n'izao fa nisy ary niezaka nisy tao amiko ny fandefera. Mifandefera fa rehefa mifandefitra ngery reto fampiresaka de mifandefitra tsy misy adiady mihitsy. Afaka ny fonony anankiray de koza tsy inona natondry an'izao ndry kosa nanao ao fa de vita ny antsika roa zany. Mifandefera raka izy ary mifankatiava fa zao ny fiainana tsy maintsy etsika de tsika ndray ve tsy hifankatia am'izao fiainana efa mafy zao tsy grave be raka izy ay. Ie, de mankasitraka be dia be indrindra neny ny vahiny teto amin'ny Bahaingo nitondra zavatra mahafinaritra be dia be atao anatin'ny fifampiresahana feno fahatsorana indrindra ihany koa tao anatin'ilay fanomezana anatra ohatran'ireny mihaino tantara ireny fa tena mahafinaritra. De za koa de faly nasainareo tato amin'ny ny radio anareo namelabelatra ny mba zavatra kely netiko mba hisy vetinao nareo ane mba hisy ny raisinareo ihany ane na de efa hoe anatry ny antitra aza indraindray moa misy le fiteny hoe zay antitra daladala io koa no miteny. Tsy maninona raha tsy manao an'izany ndray ny mpanaraka Bahaingo ka. Aza manao an'izany reo olona. Aza manao an'izany e, aza manao an'izany. Zay le tokotapaka. Tsy lanitrako reto tany o, aza manao an'izany de veloma daholo nareo rehetrarehetra. Mankasitraka mea, Danaivo Benja no namantsika teto amin'ny lafiny teknika Saolo Malala no manao ny nanolotra nanolona micro de neny Meme zay mpilalao tantara sady mpilalao sarimihetsika no vahintsika teto amin'ny fandaharana Bahaingo tamin'ity androany ity. Mankasitraka mankatelina antsika rehetra izay nandefa ny SMS izay niantso ny hiditra mivantana indrindra moa fa isika rehetra izay nanongila tsofina nataiza nisy atsika niaraka ny aino sy nanaraka ny Bahaingo hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko, veloma tompoko. Veloma tompoko. Bahaingo eto amin'ny Space Radio. Bahaingo eto amin'ny Space Radio. Social. Bahaingo politika. Bahaingo toe-karena. Bahaingo finoana. Bahaingo fanabeazana. Bahaingo fialamboly. Bahaingo ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Bahaingo. Bahaingo miandro valy no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina loahivitra ny Bahaingo. Anasa vahiny ny Bahaingo. Andray miantso mivantana avy amintsika mpiaino ihany koa ny Bahaingo. Bahaingo. Fandaharana arahanao. Eto amin'ny Space Radio. Bahaingo eto amin'ny Space Radio.